Teo amin'ny lalao manasadalana voalohany kosa dia nazava ihany koa ny fivoahan'ny zareo IRC izay nivoaka nandresy raha nitratroka tamin'ny TF1 anaty hazo teo amin'izay lalao manasadalana izay. Ny 70 minitra voalohany dia ny tovitovy ary ny fandanjany lalaon'ny rotota saingy teo amin'ny fidirana faharoa dia nivadika ny rasa ka dia zareo IRC no azo lazaina fa ny fely lalao raha niary fotsiny sisa nataony zareo avetsy anaty hazo. Nivoaka nandresy tamin'izany lalao manasadalana izany zareo IRC tamin'isa 20-12. Nahazo ny tapakila ho any amin'ny famaranana ny Arivo Rugby Club manao akanjo mavo amin'ny sary rehefa afaka mazava nanoloana ny TF1 anaty hazo nandritra ny lalao manasadalana fedina ny tompon-daka ny Gold top 8 io tolakandro io teny mikianja maki Andotapenaka. Resin'ny IRC tamin'isa mazava 20-12 zareo avetsy anaty hazo. Ny zara roa miavaka tsara ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny 70 minitra voalohany no hita ho nampitaitaina ny rehetra ny lalao nasehon'ny rotota nitarika tamin'isa 7-5 ny TF1 anaty hazo. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nivadika ny rasa. Hita ho tsy nandray toromarika avy amin'ny mpanazatra ny akabeazan'ny mpilalao ny TF1 fa samy ny lalao arak'izay sitrapony. Vokatr'izay nanjary nanao fahadisoana matetika ny TF1. Ain'ny IRC araka izany ninararoatra nilesoka teo amin'ny TF1 ka nahatsara hors-jeu maromaro raha dadatoa izay nitokony ny IRC 20. Raha telomonja sisa ny baolina matin'ny TF1 teo amin'ny fidirana faharoa 20-12 io nisa faran'ny sarana ka nahatafita ny IRC any amin'ny famaranana. Samy naneo ny fahitany iny lalao iny ny rotota sy ny mpanazatra ny TF1 anaty hazo. Fahitako azy zany dia mbola misy foana ny lesoko amin'le joueuranay. Mbola tataitra be ohatsy mbola manana famatorana anatin'le lalao. Teo amin'ny première mi-temps nanatombo ny TF1 ino nampivadika ny lesy deuxième mi-temps. Lasa mikorotana be zany sady lasa manarinary baolina zay tsy mino conseil mahita. Resaka soutien première mi-temps tsy ampy. Deuxième mi-temps zany amin'ny soutien. Zay natao manena jesy. Manahoana zany ny finale? Finale zany sy tonga eo lafany daholo e. Inona ny tena tombony ho an'ny IRC zany tamin'ny androany zao? Le fitaizana le zaza-tanora tombony anay tsy zay birele ary zay ny divany mafy fampiasany namanay. Lasa nandeha individuel zalana deuxième mi-temps. Misy baolina tokony ho sokavana ty amin'ny kaka lasa be loatra le avana.